sehatra hafa tanteraka kosa indray mbola tsy be mpahafantatra ny fisian'ilay antsoina hoe bourse de commerce eto amintsika Omaly nisy ny fampahafantarana azy ity ka ireo mpianatra teo anivon'ny sekoly ambony Inscae nahazo tombony tamin'izany. Ny MEX na Mercantile Exchange of Madagascar no nisantatra ny antsoina hoe Marche Boursier eto amintsika. Eto Madagascar dia mbola tsy be mpahalala ny antsoina hoe bourse du commerce ary misy hatrany ny ezaka tanterahana mba ahafantaran'ny be sy ny maro an'izany. Eny amin'ireo toeram-pampianarana ambony no anaovana famelabelara-kevitra mikasika izany marché boursier izany ohatra ka ny teto amin'ny Inscae maison des produits 67 hectares no nanomboana izany Omaly tolakandro. Tanjona androany zany ho an'ny Mercantile Exchange dia voalohany indrindra aloha mampahafantatra ny sehatra misy anay, izany hoe mampahafantatra ny atao hoe amin'ny teny frantsay hoe bourse de commerce. Ya satria izy io zany tsy dia azon'ny olona sy ny malagasy loatra ka aty amin'itony sehatra fampianarana ambony itony no hitanay fa metimety kokoa ampahafantarana azy satria ny olona mivoaka amin'itony avy eo no afaka miasa sy mikirakira sy mandray ny tsika hoe lalana atolotr'ilay sehatra. Bourse de commerce zany na Mercantile Exchange dia toerana iray tsena izy io ahafahana mividy sy mivarotra entana contrat na entana na atao hoe contrat na matière première. Misy ao anatin'izany ohatra ny volamena, ny volafotsy, misy ihany koa ny pétrole brut, misy ihany koa ny vokatra mpambolena toy ny kafe, kakao, misy koa ny siramamy sy ny sisa sy ny sisa. Dia ireo zany no vidina sy amidy ao ahafahana mahazo tombony ka izy io atao amina plateforme électronique na zany hoe logiciel zany dia ao ny atao ny transaction rehetra, ny prix rehetra dia à l'international ary mise à jour par seconde à la seconde. Mitombo isatrany raha ny fantatra ireo mpikambana eo anivon'ny Mercantile Exchange of Madagascar. Ankehitriny dia mahatratra 20 ireo coursier introducteur ary 50 mahery ireo antsoina hoe trader. Ny 60 isan-jaton'izy ireo dia saika teratany malagasy avokoa. Raha ny fahitan'ireo mpanara-maso dia manana ny hoaviny izany marché boursier izany eto amintsika raha toa ka afaka faritana eto an-toerana amin'izay ny vidin'ireo akora ao anatin'izay sehatra izay. Ilaina ihany koa nisy ny tambazotra matanjaka sy ny vokatra manaraka ny fenitra takiana. Raha ny fantatra dia misy ireo ezaka atao mba ahafahana mamaritra ny vidin'ny akora eto amintsika izany ary ny vokatra vanille no eritreretina anombohana izany amin'ity taona ity.